Fifaliana mandrakariva ary havana malala no ahafahanay mifandray indray amin'izao fotoana izao. Elanelan-tany, elanelan-trano ihany koa no misy antsika kanefa ny fahasoavan'Andriamanitra no indro fa mampiray antsika amin'izao fotoana izao. Miaraba amin'ny fomba manokana ho antsika tsiraray avy ny fitahinana eo amintsika mandrakariva. Iaraka hivavaka ary isika. Misaotra anao izay tomponay izay tsara indrindra any an-danitro, satria nomenao tombonandro sy tompom-pitahiana na ahafahana mampilefitra ny ambom-ponay mba hiaino ny teninao. Sokafo ny fonay tompo tsara indrindro ary ho toy ny tany lonaka hitsimoan'ny voan'ny fahamarinana ny fonay tsiraray avy. Ny anaranao Jesosy Kristy. Amen. Misaotra an'Andriamanitra ary fifaliana no mifandray amintsika amin'izao fotoana izao. Afatra manokana momba ny hoe ny toe-po sy ny fahosana. Izay no resantsika amin'ity androany ity. Ohatra anankiray mavesa-danja teo amin'ny fiainana maha-olombelona no hita raiketo ny Jaona amin'ny alalan'ny aisorany. Ao amin'ny Jaona 5 ka ny 1 ka hatramin'ny 7. Izao no fivaky ny havana malala. Ao amin'ny Jaona 5:1 ka hatramin'ny 7. Rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoan'i Jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerosalema. Andro firavoravoana dia io Jesosy ihany koa miakatra amin'izany andro izany ho any Jerosalema. Ny dikany teny hoe Jerosalema moa ry havana malala dia izao tanànany fiadanana na renivohitry ny fiadanana. Dia miakatra makany Jesosy ihany koa. Nisy farihy anankiray any Jerosalema eo akaiky ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 tao no niandriany maromaro ny jamba ny mandringa ny maty ila. Anisan'ny zavatra anankiray izay mandona ny fo amin'ny vaninandro ankehitriny mahita n'ity teny anankiray maty ila ity. Ny maty ila tamin'ny vaninandro taloha sy ny ankehitriny dia vokatry ny fiakaran'ny tosi-dra izy io. Tension ry havana malala. Hay efa nisy tension tamin'ny andron'i Jesosy Kristy. Ary oka mba ho taditsika ihany koa fa tamin'ny zanak'Israely tany Egipta fahiny enge. Ny antony nanomezan'Andriamanitra ny tongolo Egipta ho sakafon'ny vahoaka an'Andriamanitra tamin'ny vaninandro satria teo anilan'ny vilany fandrahoan-kena izy ireo. Ena mandrakariva ny sakafo isan'andro. Noho izany hiakatra tension reto olona ireto. Dia nomen'Andriamanitra ny tongolo. Zany hoe efa manandindona ny fampotehana hatramin'ny vaninandro taloha ity hoe fiakaran'ny tosi-dra ity. Tamin'ny vaninandro niainan'i Jesosy dia efa nisy ihany koa izy io ary teo ilay maty ila. Nipetraka teo anoloan'ny rano anankiray. Rano ohatran'ny piscine be anankiray. Eo no iarahana amin'Andriamanitra, anasitrana an'Andriamanitra an'izay. Mifandrombaka, irotsaka ao anatin'izany rano izany. Io toe-javatra anankiray io ry havana malala dia anisan'ny sary ara-panahy ngeza be izay ahafahan'Andriamanitra ihany koa manasitrana ny olona amin'ny fiainana ara-panahy dia amin'ny alalan'ny batisa ny fanirian'ny olona anankiray irotsaka ao anatin'ny ranon'ny batisa dia hitondra fanasitranana ara-panahy ho amin'ny fiainako avy ray manontolo mihitsy aza izay anomezana torohevitra amin'ny vaninandro tamin'izany ny hoe misy fialofana 5 dia misy rano atao hoe Betesda dia eo ny olona marary rehetra. Ninona marary aminao? Ninona marary amin'ny olona tamin'izany fotoana izany? Dia tonga eo amin'ny toerana io ary hanome ny fahasoavany Andriamanitra. Izao anefa eo amin'ny 1:5 dia izao ny fivakiny. Nisy lehilahy anankiray teo
efa nararo 80 taona 80 taona tsy fantatra hoe izy amintsika no efa 80 taona am'izao vaninandro iainantsika zao zay mandrehan'izao afatra zao fa mbola tsy teraka akory ianao de efa narary teo ity olona ity narary 80 taona raha nahita azonandro teo Jesosy ka nalala fa efa toy izany ela izy de hoy izy taminy teo sitrana va ianao magaga fa lay faniriana ao ampony ity lehilahy ity de voarain'lay Andriamanitra tsy manampetra ohatrany hoe misy réseau vaovao zay ahalalan'i Jesosy Kristy fa ity olona ity de maniry fatratra kanefa misy sakana izay tsy mety ho tratrany de nandalo toy Jesosy aronena azy tena malahelo azy de niteny taminy hoe rahalahy io teo sitrana ve ianao de io ty namana ity 17 lay mararina maly hoe tompoko raha etsehina ny rano de tsy mba misy olona androboka ao anatin'ny farihy nefa raha mandeha aho de misy olo-kafa misosoka eo alohako hoy Jesosy taminy mitsangana ento ny fandrianao ka mandehana niaraka tamin'izay de sitrany rahalehilahy ka nitondra ny fandriny de lasa nandeha sabata izany andro izany sabata ry havana malala ilay fanomen'Andriamanitra hatrany am-boalohany dia nomen'Andriamanitra ho fanafahana an'ireo zay voageja ho fanafahana ireo zay vontony fahoriana fanomezan'Andriamanitra izay mba mahasoa ny mpiaramonina nizaniza zany tonga ao anatin'ny fiangonana rehefa andro sabata dia tian'Andriamanitra hidirana ny fiainany angamba tsy hita vantana toy izany Jesosy amin'ny vaninandro hoe te ho sitrana ve ianao fa ireo zay manatona an'izany kosa de fantatr'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ho tohofana fitahiana ry havana malala izaho sy ianao amin'ny vaninandro ankehitriny dia tian'Andriamanitra ny andova fiainana izaho sy ianao lay zanak'Andriamanitra izay milomana ao anatin'ny fahosana milomana ao anatin'ny fahampotehany ity taranaka misy antsika ity de tian'Andriamanitra ho reketina an-tsoratra fa omena fitahiana satria miakatra ho an Jerosalema ilay mpanompo ilay tompo be voninahitra isika koa de andeha hialoka eo anatin'ny fitantanany hialoka ao anatin'ny fahombiazana ka ny sitrapony rehetrany de oto eo amin'ny fiarahana amintsika ny teny izay tian'Andriamanitra songadina amin'ny vanim-potoana ankehitriny eo amin'ny 17 de zao ny fivakany 17 ary niaraka tamin'izay dia sitrany rahalehilahy ka nitondra ny fandriany de lasa nandeha fahasambarana manahoana ry havana malala raha mba manandrana mantsy isika manana fahasahiana isika manatona an'Andriamanitra isika ka dia entina eo avokoa rehefa tonga amin'ny orany sabata izany isika amin'ny fotoana rehetra ry havana malala de tadidio avokoa inona no entinao anatrehan'Andriamanitra mba hovahan'Andriamanitra ny olana zay misy mba hidiran'Andriamanitra antsetra ny momba anao fa te hikasika anao izy izany fahasoavana izany no tian'Andriamanitra ho tanterahina mandritra ny androm-piainantsika fahasoavan'Andriamanitra ho tanteraka amintsika ary ho tomefy izany firariana zay omen'Andriamanitra antsika izany eny ny fiainantsika ray manontolo hiaraka hivavaka ary isika ry Andriamanitra be famindrampo indrindra sy masina ny an-danitro misaotra anao izay satria zava-dehibe loatra no fotoana niarahanay taminao nandritra ny herinandro ary tamin'ity androany ity aza dia nomenao ny afatra mavesatra ananana iantoka fa momba anay ianao tanterao tompo izany faniriana izany ho afa-po amin'ny fanatrehanao mitondra mbavaka an'ireo izay manam-paniriana miara-dalana aminao feno fahasoavana izy ireny koa izany rehetra izany dia ho tononinay amin'ny anaranao Jesosy Kristy amen